Eny ary pijery azany dia tolorana ny araba indray no izay mbola tafiaraka amin'ny ity takariva ity ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao asaina ampihavana reno anjo izany hatramin'ny farany. Tontolo ny trangam-piarahamonina avy hatrany andray isan-tarantsika ny fotoanan'ny vaovaontsika amin'izao takariva izao. Maio maraina io ny fobe toeran'ny kadin'i Madagasikara etsy Aparibe. Atoza taratasy maro no may ary miampy boky maro be. Tsy nisy kosa ny ainana foina ny naratra nandritra izany. Arao ary ny sary. Nirehetra ny fobe toeran'ny kadin'i Madagasikara etsy Aparibe io maraina io nanodidina tamin'ny 7 sy sasany. Tao amin'ny efitrano fitoerana entana ny afo ka may avokoa ireo antota taratasy rehetra mirakitra ity foibe toerana ity. Raha ny fanazavana nentin'ny mponina teny toerana dia tao amin'ity efitra fametrahana ireo antota taratasy ity no nahainoan'izy ireo fipoahana mahery vaika ary niandohan'ny afo. Ny mpiandraikitry ny toerana kosa dia tsy nahita ny zava-miseho marina satria dia nivoaka ny an-tsena izy ka Antso Tarby no nampilazan'ny olona azy. Zavatra nitranga izany ala teto tamin'ny fito mbola tsisy mihinana ny rehetra teto fa nandeha ny an-tsena fa ny ambojatovo no misy miteny hoe mainty ady dia verina viana moa izany efa mirehetra tanteraka izy eo tamin'ny fito sasany teo sisa tamin'ny fito sasany latsaka mirehetra tanteraka ny zavatra may aloha izany dia may daholo mihitsy ny dossier ady rehetrarehetra mihitsy ny may ny naratra aloha tsisy naratra maty tsisy maty fa trano mipotika tanteraka. Banga ny fiainan'ny hikady eo anatrehan'ity fahamaizana ity ireo mpikambana satria dia ity trano ity no isan'ny antom-pisian'ny fikambanana. Zavatra tena banga zany amin'ny rehetra avy ny fahamaizana izao patrimoine izao patrimoine national izy fa patrimoine ho an'ny Tchady. Ity zany ny antom-pisian'ny Tchady matoa zay tena hoe miloko manao activité matoa zay hoe manao activité ato hikatsahana tsara hoe hanamboarana ny trano ity ary efa nanomboka ny fanamboarana tamin'ity taona ity zany dia io izy zany fa izy zany eo anatrehan'ny zava-misy ohatr'izao tsy afaka hoe dia hitanondrika eo hoe ahoana na mahafinanana azy. May avokoa ny antota taratasy maro tao amin'ity foibe toeran'ny kadin'i Madagasikara ity ary efitra telo no nahitana fahasimbana. Tsy nisy akory ny naratra na namony aina ny fanazavana fa ny alahelo vokatry ny fahamaizana trano finontsenina fenina tamin'ny endrik'ireo mpikambana tonga teny an-toerana. Eo anatrehan'izay dia nanao atsoavo amin'ireo tsara sitrapo sy ny malala-tanana ny fikambanana hanome tanana amin'ny fanarenana ny trano taoriana nyity vonana azo azy ireo androany maraina ity.